Elia miarapa manokana any Tadamara Yayava ary Elia koa miarapa manokana ny Yahoso malalako ary ho an'izay mendrika anononana ny fitahiana sy ny fiadahana ary ny fahasoavana sy ny fahasambarana amin'ny Yahosoa dia ho aminareo nge izany tenin'ny Yahosoa zany dia izany tenin'ny Elia zany. Tonga tsika amin'ny fotoana izay rahantsika indray hoe mihaino fampianarana. Ny lohatenin'ny fampianarantsika dia ataovy hoe tsy azo atao intsony ny mitandrina didy folo. Izay mihitsy izany aton'ireo lohateny eo. Tsy azo atao intsony ny mitandrina didy folo. Izany hoe rehefa te hitsipy eny amin'ny hevitra izany dia mitandrina foana didy folo ianao. Dia izay izany no azavaina antsika rehetrarehetra mety ho lavalava ihany ny teny androany. Fa mahasoa antsika izao fampianarana izao. Ary entin'ny Elia hanampofoana amin'ny rehetrarehetra izay nangalatahaka ny anarana hoe Yahosoa na nanova hoe Yavasoa na nanova hoe Yahosoa na nanovan'izay Yahoa tsy maro samihafa any dibe anarana novaovan'ireo olombelona dia manam-porofo aminareo izany androany. Mpangalatra tsy mahay mangalatra ny tena izy. Fa tsy misy an'izany olona manana an'io Andriamanitra marina io izany ka hitandrina didy folo. Ay aloha ny zavatra sary voalohany. Fa ny tena marina aloha izany amin'ilay orazana amintsika dia ity ny teny voalohany fa tsy mbola ilay sary voalohany teny teo fa ity ny teny voalohany. Ny olona izany izay mpanota dia tsy misy Andriamanitra mihaino azy izany. Ary rehefa tsy mihaino azy Andriamanitra, ny Elohim Israely izany, dia volony miresaka sy mifandray ny olona iny dikan'izay. Satria ny lalàna dia milaza mihitsy hoe ny mpanota dia avy any amin'ny devoly. Dia rehetra mpanota izy dia avy any amin'ny devoly satria ny devoly tena nanota hatramin'ny voalohany. Izao raha vakiantsika aloha izay fanombohana izay araka ny bokin'ny Jaona voalohany. Jaona voalohany toko fahatelo andininy favalo. Jaona voalohany toko fahatelo andininy favalo. Zaka nareo misy hoe iza zany kokoka izany fa mivadiko izany. Mety aketo mantsy sady manaraka an'ilay teny izy amin'ilay hoe iny andreny mety namitohy teny rehefa sendra mifanina mitohy teny dia efa eto izy eto aketo izy. Izay manotra dia avy any amin'ny devoly. Satria ny devoly manotra hatramin'ny voalohany. Hoy tsara be kosa ilay nataonareo. Mety be mihitsy izao. Izany hoe eto ny teny dia mahitsy be mihitsy hoe fa ny olona mpanota dia avy any amin'ny devoly. Aiza moa izany izay Andriamanitra mihaino anareo devoly? Ary izany androany hanam-porofo aminareo fa ny mpitandrina didy folo dia mpanota, izany hoe ny mpitandrina didy folo rehetrarehetra dia avy any amin'ny devoly. Mariako aloha fa tsy fanaratsiana ho azy ny teny izany. Elia izany tsy ny raha nanaratsy olona. Fa ny raha ny teny marina kosa izy hoe tena tsy mety eny ely ataonareo e. Tsy mety mihitsy eny ely ataonareo fa tena mamono ny fanahinareo nareo. Tena aza mba manao adalàna intsony ilay olona. Zaranareo nge ho tamin'izao génération-nareo izao nareo mahay man'izao fampianarana izao. Ary tena tsy nianiko manokana aloha ny malagasy hoe tena sambatra nareo. Tamin'ny fiteninareo no nivoahan'ilay fampianarana. Tany amin'ny osonareo no natongavan'izany atao hoe ambassadeur-n'ny Yahosoa izany. Tena voafity nareo.
Sambatra be nareo natao voalohany vokatra mihitsy nareo ao amin'ny hafa firenena hoentina ho any amin'ny Aosoa. Tena sambatra nareo e. Ary izany itenenako amin'ireo zeda rehetrarehetra ireo, zanaky ny avo indrindra rehetrarehetra hoe tena mba mijoro mihitsy nareo. Ohatran'izany kosa dia malemy ny any Togo hoe izay tsy mba voateny mihitsy. Tafiditra nareo ka nareo deuxième ligne mantsy nareo. Ireo ny deuxième ligne dia mifaly mihitsy nareo any. Sambatra be nareo. Tena mifaly daholo fa todika manokana amin'ilay nosy voafidy ahy. Tena sambatra nareo. Dia miholo maro anisa zao amin'ity fanjakana masina ity. Hoe miaina ao anatin'izany hoe tsy manota intsony izany. Satria ny mpanota ngeka avy any amin'ny devoly, izay rehetra manota dia avy any amin'ny devoly. Dia izay na tonga ny samy teny hoe ianareo avy any amin'ny devoly rainareo ka izay tiany rainareo atao no ataonareo. Izay. Jaona toko 9 Jaona 8 43 44. Rehefa sisa teny Jaona 8 43 44. Nahoana moa tsy azonareo ny teniko? Satria tsy mahay mihaino ny teniko ianareo. Fa ianareo dia avy amin'ny devoly rainareo. Aiza sitraky ny rainareo no tianareo atao? Izy dia mpamono. Ary raha manainga izy dia niaza izany lazay satria mpandainga izy sady rainonainga. Olona mpanota mihitsy izy izany ny dikan'izay. Tsy manam-piakarana kely raka izy dia anona fa tafadany amin'ireny marina. Fa tsy mitoetra amin'ny marina izy. Mbola misy teny eo ambany tokony hiakatra kely. Eo amin'izay teny izay mihitsy izany dia hoe mpanota, mpandainga, rainonainga, tsy mitoetra ao amin'ny marina, mpamon'olona. Izany na teo devoly izany, mpanao ny ratsy izany e. Ary ny devoly izay mpanao ratsy ny devoly izay mpanao ratsy dia tena manao ny ratsy marina tokoa. Ary ny zanany izay mitovy aminy dia mpanao ratsy tahaka anazy. Ka ny mpanao ratsy sy ny mpandainga sy ny mpanota izany dia samy zanaka devoly daholo. Dikan'izany mitandray mandikan'izany ianao izay mandray hafa. Nefa ianao hita tsara fa ny olona mpitandrina didikolo izany dia mpanota izany. Izany hoe tena mitovy kilasy amin'ny devoly, zanaka devoly, avy any amin'ny devoly. Ary ireto mpanota reto dia tsy misy Andriamanitra mihaino azy izany. Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota. Afetsika hatrany mihitsy ny fanazavana Isaia 7:50 satria fampianarana dia tsy maintsy fiainona daholo ny teny. Isaia 7:50 andiny voalohany sy ny faharoa. Isaia 59 dia 1 sy ny 2. Indro ny tanany ava tsy fohy fa mahavonjy. Alatra tsy mipetaka daholo eto sy indrindra izy fa mipetaka. Ary ny sofiny tsy lali-dalovana fa mahare. Fa ny helokareo no hevitra mampisaraka anareo n'Andriamanitra nareo. Ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy. Eto izany dia mazava be mihitsy fa tsy mihaino ny mpanota izany io Andriamanitra io. Laha miandry io fotsiny ianao izany dikan'izay bavaka ho anao izay efa milaza fa mpanota io. Ary dia pofoka amin'izay ary ny mampanota anareo mpitandrina didikolo rehetrarehetra manerana an'izao tontolo izao. Ary teny omeny ely ihany mpangalatahaka rehetra maneran-tany. Ary rehefa herinareo ty dia maiza mibebaka amin'izay. Dia manaraha ny ely hafa tsisy hevitra mihitsy no any lalana makany amin'ny lanitra ny lanitra raha tsy manatona ny ely ihany areo. Izany efa miteny sao dia ho médecin après la mort antsoantso ny ely aty manerana an'izao tontolo izao ho an'ny mpangalatahaka rehetrarehetra, ho an'izay mpitandrina didikolo rehetrarehetra, ho an'ny mpanota rehetrarehetra hoe
miverenaingana manatonina ilay Andriamanitra Abrahama Iaiavano anarany, izay nantsoiny dadabe Mose hoe Iaiavano anarany. Aty tena mazava be ity satria aty amin'ny faritry ny tatsinanana zany ny veny ny W tena toroiny hoe ve mihitsy ary B na B ray amin'izay foana. Aty zany vao tena hita mihitsy hoe ty W ty tena ve mihitsy fa zareo tandrefa nareo no manova an'izy ho fa raha ty amin'ny faritry ny atsinanana ty tena ve mihitsy ny anonany zareo an'izany W zany fa tsy ho ve na be fa ve moa tena fiantsoany zareo anazy foana zany. Ary izay no tena napetraka ny anarana hoe ny anarana moa tsy hoe zareo no nametaka anazy fa fanamporofona aminareo fotsiny ty tena hoe Iaiava. Parenthèse kely iny satria ty zao miteny hoe working dia working ozy zareo ary raha miteny zareo hoe wife dia wife ozy zareo fa ianao miteny hoe wife amin'izareo zany zavatsafa ny andraisany azy zany. Dia moa parenthèse kely zay. Eto zany tsika dia mahita mihitsy ny hoe tsy mihaino mpanota io Andriamanitra io, lavitra anazy anie zany. Ary izay ilay voalaza ao amin'ny Jaona 9:31 satria namporofomitsika mihitsy ny hoe laha ny andro nareo mivavaka rehefa mpanota fa aza miditra any am-piangonana intsony fa mijanona. Jaona 9:31 Jaona 7:9-3 mivaky tahaka an'izao ny soratra masina vakitika voninahitra eo soa malalaka. Fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota fa izay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony no henoiny. Io Andriamanitra marina io zany dia tsy mihaino ny mpanota zany mihitsy io. Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota. Mazava ho azy zany fa laha ny andro ianao hivavaka eo satria tsy mihaino ny mpanota io Andriamanitra io. Laha ny andro eo fotsiny ianao, laha ny andro ianao makany am-piangonana any hirahira any, izay ihany mahatonga an'ilay olona andeha hivavaka dia mifanadala fotsiny ny atao zareo am-piangonana ao fa na mifampidera bika sy paozy fa tsisy mitady an'Andriamanitra zany. Raha mitady an'Andriamanitra zany ireo dia mitady hevitra ny tsy ho lasa mpanota. Mitady hevitra ny tsy ho lasa mpanota ary atany mitady an'Andriamanitra. Raha zatra fiangonana tsisy mahafaka amin'ny fahotana dia lozika be amin'izay ny samy mifanao ny adalàna eo. Zava-doza amina tambo mihitsy anie misy ao amin'izao. Fa samy tonga sainy. Samy tonga saintsika. Ahoana zany ny ahafahany ely amin'ny laza fa tena mpanota anareo? Mpitandrina 10. Izao arany. Hainareo tsara mihitsy ny faniravan'ny dada Iava io 10 sy lana Mose io tamin'ny alalan'ny nanam-poteny ny fisoronana. Raha vao nipoteny dada Iava ny fisoronana dia rava ny 10 ny dikan'izay. Zay aloha zany ny filazana voalohany hoe rava ny 10. Mahatonga ny lohateny hoe tsy azo atao intsony mitandrina 10. Ny antony hoe tsy azo atao intsony mitandrina 10 satria rava ilay izy. Ary izay ny porofon'ny Eliay eto androany. Fa izay mitandrina 10 rehetra dia efa omany ny bagazy. Mampalahelo fa ilay bagazy teniko amin'izany ilay fanahinao zany ny tsipy any amin'ny elo. Mampalahelo ery ilay fanahy tokony vonjena lasa atsipinao any amin'ny elo. Tena mba mandiny reto a. Ory olombelona tena mba aza vonona ilay fanahy. Aleo ilay fanahy mba ho velona amin'izay fa be izay nampijalianao anazy izay. Nentinao tany amin'ny Andriamanitra tsy izy. Nataonao nilomano tao amin'ny fahotana. Nataonao ny natao anatin'ny faharatsiana mampinarina. Izay. Mba heno ilay fitarenan'ilay fanahy ry olona. Dia mbola ny fitiavanao tena ihany ve ny amoronao ilay fanahinao? Nefa io nge ilay miaina mandrakizay io ilay tsy mety maty. Fa ianao nge lasa vovoka e. Dia ilay fanahy tokony velona mandrakizay ve atsipinao any amin'ny eny? Baza dia tia tena ireo olona. Aza dia tia tena ianao. Omany ilay fanahy mba teo vonjena. Fa tsy rarahinao mihitsy e. Maninona ianao dia manao anazy ohatran'izao? Tena mahatonga saina.
ataontsika aloha jery miteny aza hoe io dada iava io mihitsy nandrava ny didy folo sy lalàna Mose. Zao mantsy ny voalaza an'io didy folon'Andriamanitra sy lalàna Mose io zany, lalàna an'Andriamanitra io dada iava, dia tsy azo anampina io didy io ary tsy azo ny esorana. Izay ny lalàna fototra zany mifeho io didy folo sy lalàna Mose hoe aza-piana dia aza ny esorana. Deutéronomie toko 4 andininy voalohany sy ny faharoa. Deutéronomie 4 1 sy 2. Ary ankehitriny ry Israely, mihaino ny didy sy ny fitsipika izay ampianariko anareo mba harahanareo, dia ho velanareo ka hiditra sy andovan'ny tany izay omeny avy Andriamanitra ny razanareo anareo. Teny hoe arao ilay didy tsipitsipika izy dia ampianariko anareo, dia mba hiditra ao amin'ny tany Kanana anareo. Izany hoe ny objectif amin'ity didy folo telo zany dia efa hazavaiko anareo izay mpitandrina azy fa mampiditra ao amin'ny tany Kanana, izany hoe mitondra anao makany Israel. Dia ny fanontany napetrako taminao ary aminao ary dia izao: ianao ve lasa nakany Israel rehefa mitandrina an'io, satria izay ny objectif amin'io. Ianao raha mbola mipetraka ao amin'ny tany misy anao io, mandrakany roany mbola eo ianao. Fa ilay didin'Andriamanitra nomena zanak'Israely dia mitarika anazy ho tonga any Israel. Dia tsy miendra indray sasany dia Israely ara-panahy io, aza mba miteniteny foana. Olona tena ho an'ny Israel nge reto olona reto, ary tonga tao izy. Tena mamba tonga tao. Aiza misy ohatra Israely ara-panahy io zany. Hitanao amin'izany ny hevitra diavoly avy any amin'ny diavoly ao amin'ny sain'ireo mpitondra fivavahana sy ny mpanodikodina ny tenin'Andriamanitra io, miara-mita izao tsika izao miteny hoe hiditra sy andovan'ny tany izay omeny avy Andriamanitra ny razanareo anareo. Natokana ho any zanak'Israely mihitsy izany izy, satria ireo no any amin'ny tany Kanana, dia any Israel zany. Ireo no makany fa tsy ianao. Efa diso adresaka ianao zany izay hafa firenena izay nitandrina an'ilay didy folo, satria maninona? Ilay didy natokana ho an'ny olona ho any Israel, ianao olona tsy ho any. Inona zany nitandremanao an'io? Raha breziliana ianao dia hipetraka ao Brezila, inona zany nitandremanao breziliana an'io? Ho an'ilay mpitondra fivavahana ao Brezila. Raha ho azareo ho an'ny Togo, ianao raha olona tsy ho an'ny Israel koa na tsy hipetraka any ianao, fa ianao hiverina ny Togo foana satria any ny tany razanao. Inona zany nitandremanao an'ilay didy folo? Ho anareo Togolais, ho anareo Malagasy ohatran'izay koa. Raha Malagasy ianao angano hipetraka any Israel, ianao nga dia ho an'ny Israel na teny izy, fa ny olona hipetraka sy honona any Israel nge no mitandrina an'io e. Ianao raha sady tsy mieritreritra no any ary tsy manam-pahefana ho any, ahoana ianao nefa no mitandrina an'io? Eo ange dia efa diso nareo e. Hiditra sy andovan'ny tany izay omeny avy Andriamanitra ny razanareo anareo. Ny olona mpitandrina didy folo zany ny objectif amin'izany dia mba ho tafiditra ao Israel. Ianao nefa tsy mety niditra anakany fa mandrakandroano mipetraka amin'ny tany misy anao. Anao Amerikana, ianao Anglisy, ianao Frantsay, ianao Allemagne, ianao mizanizy, ianao zany. Hitenenako an'izany teny izany hoe ahoana ianao amin'io sary io? Ianao Indiana, ianao Japonais, ahoana ianao amin'izao teny izao? Hitanao fa any dia efa diso daholo ny zava-drehetra. Loatra ditsika ny teny. Aza-pianareo ara ny teny izay andidiko anareo, ary aza ny esoranareo. Fantandreo ny didiny avy Andriamanitra reo izany didiko anareo. Ity didin'Andriamanitra didy folo sy lalàna Mose ity zany dia efa namoahana didy hoe aza-pianareo, dia aza ny esoranareo. Tsy aza atao mihitsy ny zany manampy an'io, ary tsy aza atao mihitsy ny manaisotra an'io, fa tena lalàna mihitsy ny zany. Tsy azo atao mihitsy zany miketiketika an'io. Ary namafisy ilay zanak'Andriamanitra io teny io ao amin'ny Matio toko 5. Etsika hiditra amin'ilay boky Matio indray. Ity ilay mba ianaran'ny olona iteneny ao ana boky Matio toko 5. Ianao ihany aza mamatotra ny tenanao amin'izany hevitra izany. Matio toko 5 andininy 19. Nefa vao maika nitady hamono azy aiza ohatra Jaona indray tia lovakiko ity ry olona. Averina kely Matio toko 5
andin'ny valo ambin'ny folo. Matthieu 5:18. Falazaiko aminareo marina tokoa. Mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany. Dia tsisy foana akory ny amin'ny lalàna na dia litera iray azy, na tendrotsoatra iray azy, mandra-pahatanteraka izy rehetra. Any hoe tsy azo foanana mihitsy io ny teny Joshua ho an'izay mitandrina an'io. Dia tsy azonareo foanana io ny teny eo anatin'io na litera iray azy. Satria ny lalàna eo amin'ny Deutéronomie 4:4 dia miteny hoe aza nampiana dia aza niesoana. Dia izay nahatonga an'ilay zanak'Andriamanitra, zanaky ny avo indrindra, ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana, dia Joshua no anarana. Ilay niteny hoe tsy azonareo foanana io ho an'izay mipetraka ao anatin'io rafitra io, aza foanana io. Fa ilay tsy mipetraka ao anatin'io rafitra io moa izany tsy misy idirana izany. Tsy miditra amin'izany, tsy miditra amin'izany satria tsy mipetraka ao. Ho an'ireo olona izay milaza fa mitandrina an'io didy folo sy lana mosy io, dia voadidy ianao amin'ny tenin'ilay zanaky ny avo indrindra hoe tsy azonao foanana io na litera tsotra iray na tendrotsotra iray. Litera iray na tendrotsotra iray tsy azonao foanana. Ny bokin'ny Deutéronomie 4:4 dia hoe aza nampiana, aza niesorana. Fanontaniana mipetraka amintsika rehetrarehetra ato an-tokantrano, na ny ampiasana izay mandray an'i Eliaza, ambassadeur-n'i Joshua. Raha maheno an'izany teny izany nareo tsy azo nampiana, tsy azo niesorana. Maninona nampidirinareo tao Jesosy? Natsofoko nareo tao anatin'io didy folo io. Mamaly an'izay pastera, mamaly an'izay mopera, mamaly an'izay ny mpitondra fivavahana rehetra, maninona nampidirinareo ao anatin'io resaka didy folo io ilay zanaky ny avo indrindra. Ataontsika izy ny anarana fa ianareo dia efa diso ohatrany amin'ny anarana hoe Jesosy, Jesoa, Jésus, Jesus, efa tsy izy mihitsy. Andriamanitra nampanota sy nampanonao foana anareo, io no nampitandrina didy folo anareo mba hitetehanareo any amin'ny elo. Izay teletika ho any amin'ny elo rehetra dia mitandrema didy folo ary manarahany Jesosy, na Jesoa, na Jésus, na Jesus, dia ho any amin'ny elo nareo. Indrisy vononareo ny fanahinareo. Maheno any ely ihany efa n'izao ilay fanahy dia mibitabitaka ery tena teo vonjena, fa vonony amin'ny avonavonanao. Vononao no ny amin'ny avonavonanao. Vononao no ny amin'ny fatikam-bozanao. No ny amin'ny fireherehanao diso toerana. No ny amin'ny fanambonianao tena amin'ny tsy amin'antony. Dia vononao ny fanahinao. Mba mieritrerety. Apetraka aminao ny teny hoe ahoana moa nareo nampiditra an'ilay zanak'Andriamanitra, ilay niantona teo amin'ny hazo fijaliana, ao anatin'ny didy folo, satria eo indrindra mantsy no resantsika indray. Novonoa ny dada Iava mantsy io resaka fisoloana io, tena ny fahafahany mihitsy ary tsy navelona nataon'ny zanak'Israely. Nefa ny fisoloana io dia ao anatin'ny bokin'ny Levitikos 5:12. Ao raha vakintsika izay teny bokin'ny Levitikos 5:12 izay hoe ao anatin'ny lalàna Mose ilay izy. Rehefa hitanareo raha ty Levitikos 5:12 ty fa ny fahafahany dada Iava tsy nasenina tao tsony, dia tsy menatra mihitsy ny olona miantso Jesosy, Jesoa, Jésus, Jesus mba hatainy amin'izay ilay Jesosy. No batainy Jesoa, no batainy Jésus, no batainy Jesus, dia natsofony eo amin'ny plasin'ny fisoloana io. Izany nateo tena devoly velona mihitsy ny nanao an'izany sary izany. Devoly, ary izay mbola manaraka an'izany sary izany, izany hevitra izany dia devoly daholo izay manao an'izany. Ary io nefa mahatonga an'zareo mitandrina didy folo rehetrarehetra io. Hoe natsofony eo Jesosy io dia mitandrina didy folo izy. Natsofony eo Jésus dia mitandrina didy folo izy. Natsofony eo Jesus io dia mitandrina didy folo izy. Dia natsofony eo Jesoa io dia mitandrina didy folo izy. Dia tangosany amin'izay ny ampafolo karenany olona rehefa avy eo. Satria izay monko tena bio amin'io resaka didy folo io.
hitango ampafolo-karena. Zay ohatra rehefa tsika arany sary lefitra toko fahaenina ambin'ny folo a. Lefitra toko fahaenina ambin'ny folo a, andin'ny fahadimy nomoketrantsika ny hijery. Ary ny fiangonana ny zanak'Israely lefitra toko fahaenina ambin'ny folo manoko ny andin'ny fahadimy a, dia ho teneniko eto le andiny rehefa avy eo. Ary ny fiangonana ny zanak'Israely dia handraisan'ny osy lahy roa atao fanatitra noniota sy ondry lahy iray atao fanatitra dorana. Eto izany le hoe maka ondry dia osy izany. Dia andin'ny fahaenina dia ampanatony Arona ara ny vato sombo-lahy izay atao fanatitra noniota ho an'ny tenany, ka dia anao fanavotana ho an'ny tenany sy ny ankonany izy. Ary dia alainy koa ny osy lahy roa ka apetrany eo anatrehany ava eo alohana varavarany tamin'ilay fiaonana. Zay dia misy toromarika be dia be moa ny atao ao izany amin'ireto omby a, vato-sombo-lahy, osy lahy ary ondry lahy zany, satria moa lahy daholo ny anaovana andreo. Zay dia notany hoe osy lahy, omby lahy, tsy maro samihafa zany. Dia ho vakitsy amin'izay ary rika hatramin'ny andin'ny fahafiro moa zany, andingana be tsika zany. Amin'ny andin'ny fahasivy amby roapolo amin'izay ka hatrany amin'ny farany amin'izay vakitsika zany. Dia amin'ny roapolo ka hatrany amin'ny farany. Ary izao no lalàna mandrakizay ho anareo amin'ny andro fahafolo amin'ny volana fahafito a, dia aoka hampahory ny tenanareo nareo, ka tsy ianao raharaha akory nareo na ny tompon-tany na ny vahiny eo aminareo amin'ity andro fahafolo amin'ny volana fahafito ity zany. Izany hoe le 10e jour du 7e mois. Zay ny izany. Fa amin'izany andro izany andiny fahatelopolo no anaovana fanavotana ho anareo a, hanadiovana anareo ka adio afaka amin'ny fahotanareo rehetra eo anatrehany avay anareo. Zay ity andro fahafolo amin'ny volana fahafito ity zany dia fanadiovana ny zanak'Israely a, mba hoe mba tsy manota intsony hoy izany izy rehefa amin'ny vaninandro ihany, mba fanafahana ny fahotana hoy io. Zay le sary zay. Dia nomeny dada iava amin'izay ny teny ao amin'ny andiny fefatra amin'ny telopolo lefitra 1634 ho lalàna mandrakizay ho anareo ary izany, hanaovana fanavotana ho an'ny zanak'Israely indray mandeha isa-taona hahafahany amin'ny fahotany rehetra. Indray mandeha isa-taona izany ny anaovana an'io, fanafahana amin'ny fahotana. Io le hoe fisoronana io a, le fanalana amin'ny fahotana. Io levitra toko fahaenina ambin'ny folo iray manontolo io. Ary mahambony an'io toko sy andininy io fisoronana io, satria io ny manala amin'ny fahotana. Ka raha ianao hiaraka amin'izany Andriamanitra marina zany a, ianao tsy misy fahotana ny mety aminy. Ka ny mahambony an'ity levitra toko fahaenina ambin'ny folo ity, le fanesorana ny fahotana indray mandeha isa-taona, dia satria io ny lalàna mampadio ny olona tamin'ny Israelianina zany. Mahatonga ny Israelianina afaka hiaraka amin'io Andriamanitra io indray mandeha isa-taona. Izany no mahambony indrindra ny fisoronana raha tsy hainareo rehetrarehetra. Tsy ambony izany sabata izany, fa nga ny sabata mahatonga anao hiavana amin'Andriamanitra. Raha dikainao ary ny sabata dia eo anao sy ny tranonao rehefa tsisy fisoronana eo. Ninona ho ataonao dia rehefa tsy eo ny fisoronana dia condamné à mort ianao. Satria ny lalàna ny fisoronana ny manala ny fahotanao indray mandeha isa-taona amin'ny fanaterana an'ilay raha eo anatrehany dada iava. Ka rehefa tsy misy izany fisoronana izany dia tsy misy ny fanafananao amin'ny fahotana. Ka rehefa tsy misy ny fanafananao amin'ny fahotana dia tafasaraka amin'io Andriamanitra io ianao ka ho any amin'ny elo ny dikan'izay rehefa maty. Tanzeny ilay izy.
fa tsy ny sabata zany no ambony. Izay no tonga ny apôstôly Paoly miteny hoe fototry ny lalàna ny fisoronana. Hébreu 7 vakitsika amin'ny teny frantsay. Hébreu 7 amin'ny baiboly frantsay indray no makitsika anazy. Hébreu 7 eto misy an'izany Hébreu zany ato. Hébreu 7 eo amin'ny 10 eo angamba izay manomboka. Zay. Hébreu 7:11. Hébreu 7:11 amin'ny teny frantsay. Afaka avoakanareo amin'ny teny gasy koa fa tsy maninona aloha izy. Si donc la purification avait été possible par le sacerdoce lévitique, raha ohatra nozy izy ka ny fahatanterahana dia azo niraisina tamin'ny alalan'ny fisoroana ny Levy. Dikan'io zany raha tena dika amin'ny teny gasy mahitsy be sy tena milamina be mihitsiny. Car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Satria tamin'ny alalan'izany fisoroana izany no matory, zany hoe matory eo amboniny zany, miankina izy zany ny atao ambany fototra izy zany dikan'izay. Matory eo amboniny fisoroana lalàna. Zany hoe ny fisoroana zany fototra ny dikan'izay. Dia se reposer eo ambon'ity fototra ity ny lalàna maro samihafa amin'izay. Ka ny fototra zany na ny base zany na ny fondation dia ny sacerdoce lévitique. Zany hoe ny fisoroana zany ny fototry ny lalàna ny dikan'izay. Fa eritreretin'ireo moa zany fa raha vao ny fototra mihitsy zany miala menjerana eny trano e. Raha va daholo anie ny zavatra hitra eo ambonin'ny fototra io rehefa miala ny fototra e. Eritreretin'ireo raha manahita an'ireny zavatra tifirina reny ka hoe raha va ny fototra fa handeha menjerana eny trano e. Any amin'ny faritry ny Ukraine any tena be an'izany. Aty tifirina io sevy hatrany le trano dia bo raha any amin'ny fototra voa mipotika daholo le trano rehetrarehetra. Raha misy zany. Mampalahelo be ngeny sary misy amin'ny fifamonoan'olona any ampitan-dranomasina izay efa hamely an'izao tontolo izao. Tsisy afaka eo nareo nandray ho tadidinareo tsara ny tenin'ny Elia hoe efa niteny an'izao Elia. Efa nampianatra an'izao Elia. Dia hitodika amin'izay ny fanahinareo za tsy niteny ianao tsony. Fa ny fanahinao no hitodika hoe naninona ianao raha mba niainao ny Elia nefa dia hitanao tsara ny publicité nataony tany aminao tany. Ny fandefasana ny fampianarana hoen'ny sofinao na aparity tany manerana an'izao tontolo izao ny fampianarana. Fa ny avinavy ianao tsy mba nentina ny ray na nambany ianao heverinao fa olombelona mitovy aminao zany Elia zany dia nambanianao sy ny tenenao zao rehetra zao ho tadidinao tsara. Matoa izany Elia zany teny hoe tsy manota intsony izay miaraka aminy. Miaraka amin'ilay Andriamanitra lehibe indrindra izy namorona n'izao tontolo izao le Dieu des dieux qui a créé tous les dieux. Ouais, avy loatra zany dadako zany. Iavanao anarany. Ary izy no naniraka ny Elia. Ary izay tafaraka amin'ny Elia tsisy nanota intsony. Ohatra izantsika nyteny azy. Eto zany tsika dia mahita mihitsy hoe ny fototry ny didy folo sy lalàna Mosesy zany. Lalàna Mosesy dia ny fisoroana ilay toko fahaenina ambin'ny folo ilay manala ny fahotan'ny zanak'Israely indray mandeha isan-taona. Saingy tsy tiany dada Iavaly izy. Tsy tiany tsony. Ary any amin'izay ny Israelianina satria nampitandrina foana dada Iavaly. Ajanononareo ny fahadalanareo. Manao ny adalàna zanak'Israely dia avy eo nefa izy manao fisoroana. Ajanononareo adalanareo ny fanoherana anahy io fa tsy mety amiko ireo sy dada Iavaly. Manao ihany izy dia manao ilay fisoroana izy rehefa avy eo indray mandeha isan-taona dia ohatran'ny hoe milamina foana satria ko lalàna mipetraka tokoa moa izy. Nararotiny rehetra mihitsy n'ilay zavatra. Ary lasa fanao mihitsy ny hafaran'izy. Tsy zaka ny dada Iavaly intsony nahita an'ilay sary fa tezitra amin'izay satria lasa fakasiana anazy mihitsy izy
nandraisany fanapa-kevitra amin'izay no ravany fisoronan io. Izy amin'ny persona no nanravany voalohany indrindra. Ka raha voarava ny fisoronana nataony dada Iavarava, izy tena no nanravana azy, dia rava ny didy folo sy lalàna Mosy iray manontolo. Izy no nandrava azy. Valo teny menana rehetrarehetra mihitsy ny hoe ny dada ny venona metaka anazy, dia ny zanany venona nravana azy. Dia didy folo zany iresantsika io. Dia manome valo teny mihitsy anao mihitsy ny androany hoe ny dadany mihitsy no nanravana azy dia namafisy ny zanany teo amin'ny hazo fijaliana. Dia ny marina. Confirmation ny hazo fijaliana io. Daholo afaka itsikara ny tenin'Andriamanitra mikasika any amin'izay. Ao amin'ny bokin'ny Isaia, toko faha 6:3. Isaia 66:3. Isaia 66:3. Izay mamono omby dia ohatra ny mamono olona. Zay aloha zay anankiray zay. Ozany hoe resaka mamono omby nge zany e. Dao ary, tozatsika ary. Izay mamono ondry atao fanatitra dia ohatra mamolaka vozona alika. Mbola indray ny teninao amin'io ary. Resaka mamono omby fotsiny ve mamono omby fotsiny ve teresaka sisa tena tonga hatrany amin'ny fanatitra amin'izay le izy. Fanatitra ny resahany eto. Mitovy amin'ny mamolaka vozona alika io ianao rehefa mitondra fanatitra ondry. Ka dia miteny an'irety mpanatitra ondry rehetrarehetra manao fanatitra toy hoe mitovy amin'ny mamolaka vozona alika ianareo. Dikan'izany tena fanompo-tsampy mahatsiravina nataon'ireto olona mpitondra fanatitra ondry lava isaky manao zavatra tony. Indrindra ny mpanao ody ratsy rehetrarehetra mandefa nytony ondry tony eny amin'ny toerana misy izay andehanany any reto. Mba mieritrerety fa mitovy amin'ny mamolaka vozona alika nareo izay soratra masina. Ozy ny tenin'ny Andriamanitra lehibe, miavo indrindra, le trop puissant, l'éternel, Yahweh. Ary izay manatitra fanatitra hohanina dia ohatra manatitra rakisoa. Izay rehetra manao fanatitra rehetra ozy ny tenin'Andriamanitra dia mitovy amin'ny manatitra rakisoa, nefa ilay kisoa fady mihitsy raha ny didy folo ny resany hoe aza mikitikitika an'ireny ozy ny dada Yahweh, izany hoe mihinana an'ireny. Nefa dia mitovy amin'ny manatitra rakisoa ianao. Zava-doza zany. Zava-doza zany. Tsy mety tsony angeny efa natitra. Ary izay mandoro didikazo manontofo no fanati-patsiarovana dia ohatra misaotra ny sampy. Izay rehetra mombany amin'ity fanatitra ity izany inona ho ataonao dia lazainy dada Yahweh mihitsy hoe mitovy amin'ny manompo sampy, mitovy amin'ny mamolaka vozona alika, mitovy amin'ny mamono olona, mitovy amin'ny manatitra rakisoa. Eo dada Yahweh no nilaza mazava tamin'ny alalany tamin'ny Isaia fa tsy mety ampotsony ny fitandremana ny didy folo sy lalàna Mosè satria niravako mihitsy ny fisoronana izay fotsitry ny lalàna. Ka raha rava ny didy folo mopera sy pastera, iny ny tiana nataonareo. Inona indray no valinareo an'ity? Inona indray no mety zavatra hoetriretin'ny sainareo? Fa mazava be ty sady mbola ho teneninareo indray ilay vahoaka ao aminareo hoe tsy raisina ohatran'izany ny tenin'Andriamanitra. Dia ory vahoaka izay mivavaka any amin'izany toerana izany mametraka anareo vendrana mihitsy io mpitondra fivavahana io. Sahala hoe olona tsy mba mahay micomprendre, tsy mamaky teninareo fa jamba ny tena marina. Klasy an'ireo mpitondra fivavahana ireo fa jamba mihitsy nareo ary tsisy saina intsony. Fa mametriretra daholo izay mamandray ahy. Zara moa ianao mpitondra fivavahana io nge mbola vonjeny eny ahy. Zay nge mbola tsy nanakatona varavarana taminao e. Mbola miteny anao aho za vonjeo ny fananao rehefa mbola tia monjy ianao. Fa rehefa tsy tia monjy ianao dia adalanao sy izay te hiaraka aminao. Mazava be ny teny miara-mamaky tsika io, miara-mijery nge tsika rehetrarehetra hoe manerana an'izao tontolo izao miara-mijery daholo. Ary ny toko sy andininy efa amin'ny fiteny samy manana ny fiteny daholo zao. Amin'ny teny gasy, amin'ny teny fransay, amin'ny teny anglisy, amin'ny teny sinoa.
Ary mbola ho avy indray ny teny hafa rehefa alefa tsy kelikely aloha. Zavatra marina zany. Mazava be ny teny eto fa dada iavany mihitsy ny nanapotika ilay didy fotsy lanamotsy satria ny lalàna dia milaza mihitsy ny tareo aza nampiana dia aza ny esoana. Nefa izy mihitsy eto nandrava azy. Ka iza zany nandrava an'izy voalohany? Dia dada iavany nandrava azy voalohany. Ary rehefa niravany dia tsy azo dokotena intsony. Ka hoe ianao indray nitolotolona andeha hampiditra zavatra hafa aho. Iza nampanaonao an'izany? Fa nga tsy hita voamasinao ilay hoe aza nampiana dia aza ny esoana. Nangefa kitsika indray mandeha averina iny ilay toko sy andimy rakizy. Dia rikatra amin'ilay Deutéronomie toko faefatra dia andeha ny faharoa. Fa iny eversika vakiana kely. Deutéronomie 4:2. Aza ampianareo ny teny izay andidiko anareo, ary aza ny esoanareo, fantandremo ny didiny avy Andriamanitra reo izay andidiko anareo. Tena io ilay teny io. Ay, dia mbola tsy tonga saina ihany tena. Hoe tsy azo ampiana nge io didy folo sy lalàna Mose io e. Tsy azo anatsoana an'izany zanak'Andriamanitra zany mihitsy io. Aby nandika lalàna ary namafisy ilay zanak'Andriamanitra indray hoe Matthieu 5:5. Averina ilay Matthieu 5:5 hoe io teny io ilay namafisy natao Matthieu 5:5 hoe aza ampianareo izy teny eo soa. Ny teny eo fa tsisy foana koa ny amin'ny lalàna litera ho an'izay mitandrina azy. Ho an'izay mitandrina azy. Sonareo miteny hoe ary ianao nefa ny ahoana ianao? Izay anga mitandrina an'io. Tsy mitandrina an'io. Zatra fantatra nefa fa zatra fandravan'ny dadanay dia izy ny andeha tsofoko ao. Ko raha tsy olona tsy misaina, ny tsy misaina no mbo tsofoko ao ihany. Izay no tonga namiteny izay mandre ahy hoe mba misaina amin'izay e. Meko aloha nge ilay fampianarana io e. Jereo nge ilay teny e. Fitiavana anao zao. Jereo ny famonoana natao mpitondra fivavahana anao. Fitoana anao izay ny vonoina. Fotoanan'Andriamanitra mbola tsy maty fa mbola naheno any Elia anao zao. Miverena amin'izay mijery, verena amin'izay mihaino. Jereo ty adalàna nanjoanareo ty nataonao. Mangefa kitsika ilay teny eo soa. Falazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy ho foana akory ny amin'ny lalàna. Na dia litera na teny tsoatra iray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Dia mandra-pahatanteraka izy rehetra dia mbola mafisika tsara rehefa kelikely eo satria hiditra amin'izay hoe ny rahavany zany ny didy folo io e. Ny rahavany tsaratsara mihitsy. Ko ny dadany nandrava azy voalohany ko namoa tsy mafisy eo miazo fijaliana. Izay ilay hoe tsy mety mipetraka mihitsy ny lalàna ny Ehosoa tsy raha didy folo io. Fa manjary misy double constitution. Ndray constitution didy folo dia ndray constitution Ehosoa. Lalàna ny Ehosoa dia tsy mety io. Fa tsy maintsy iray ihany lalàna rahana. Dia izay no mahatonga hoe tsy maintsy ny rahavana ny didy folo. Dia mipetraka ny Ehosoa. Ary nandrava ny voalohany nefa ny dada malala ia. Zay. Izay ny zava-marina, izay ny zava-misy. Izy nandrava ny voalohany indrindra. Dia antsika amin'izay ilay teny teo. Araka ny bokin'ny Isaia. Averina amin'izay ilay sary rakizy. Isaia 66:3. Fetsika amin'izay ilay teny ilay hoe izay mamono omby dia ohatra ny mamono olona. Izay mamono ondry atao fanaty dia ohatra mamolaka vozona alika. Izay manatitra fanatitra hoana dia ohatra manatitra rakisoa. Izay mandolo ditika azo manimpofony fanatitra-patsiarova dia ohatra misaotra ny sampy. Eny tahaka ny fidianany reniny aleny sy ny fahalian'ny fanahy tany fahavetavetany. Io zany atezerany dada Evaty miteny ity. Dia tahaka izany kosa ny fidianako ny fampahoriana azy sy andatsahako ny fahatahorany ho aminy. Satria ny antso aho fa tsy nisy namaly, ny teny aho fa tsisy nentiny aino, fananao izay ratsy teo masoko izy ary ny tsy sitrako mihitsy noho ny vidiny. Ay. Tezitra mihitsy ny dada Iava. Ravany amin'izay ny fisorohana. Rehefa rava ny fisorohana, inona nataondray faharoan'izay? Nopoteny amin'izay ny tempoliny Jerosalema. Izay ny fanaporofona fa tsy azonareo atao intsony ny fisorohana. Ny rahany amin'izay ny ebokadiny zaram-panjaka nandorony
ny tempolin'ny Jerosalema. Araka ny bokin'ny Jeremia 52 mitohy amin'izay ny tantara. Maty Isaia, hiditra tseritra indray Jeremia. Jeremia 52 eo amin'ny andininy fahafimy izy ity. Isaia 52 Isaia 52 12 dia 13. Isaia Jeremia azafady. Jeremia 52 variana be mitady le teny dia lasa Isaia indray vao teny fa Jeremia ilay izy. Jeremia 52 12 ka hatramin'ny 13 zay. Ka hatramin'ny 14 mihitsy izany. Zay mihitsy ny vakitrika zany. Hoe ty ary nataony dada Iavana teny amin'izay ny tanàna ny Jerosalema, dorina hatrany amin'ny tempoly rava, tsisy mipetraka intsony zany rehetra zany. Ary tamin'ny andro fahafolo tamin'ny volana fahadimy, tamin'ny taona fahasivy ambin'ny folo nanjakan'ny Nebokadnezara, mpanjakan'ny Babilôna, dia tonga tany Jerosalema Nebozaradana, lehibe ny mpiambina mpanompo ny mpanjakan'ny Babilôna, ka nandoro ny tranony Ava sy ny tranony mpanjaka mba amin'ny trano rehetra tany Jerosalema. Ny trano lehibe rehetra dia nidorana tamin'ny afo avokoa, ary ny manda rehetra manodidina ny Jerosalema dia noravany miaramila ny Kaldiana rehetra izay nanaraka ny lehibe ny mpiambina. Rafa tanteraka mihitsy ny tempoly, rafa ny tanàna rehefa tezy dada Iavana, tsy mety mihaino ny teniny teny amin'izay. Ianao koa izay tsy mety mihaino izao teny izao, ianareo rehetrarehetra hafa firenena, eny fatra ny amin'ny Israeliana rehefa tratran'izao teniko izao, izay tsy mety mihaino ny teniny Elia, miomana koa ny fandravanana anareo. Fa tena miala nenina farapara ny Elia, fa tena loza mahatsiravina ny enjoan'ny taninareo. Mbola tazomina fotsiny ny loza tsy hikapoka aminareo amin'izao ritenenako izao, fa tena niaja mba miteny angely aho hafanenina foaka izay, fa dia tsy zakanareo intsony ny andeha. Ny andeha amin'ity taninareo ity tsy zaka ny lohanareo, fa tena ho avy amin'izay ilay teny hoe hiazakazaka anareo ka hivembena hitady ny tenin'Andriamanitra. Zay, tsy fanirikanina fa ny etaeta hitady hanina ary etaeta hisotro rano, fa faniriana hitady ny teny Ava fa tsy ahitanareo. Ho tonga aminareo daholo izany teny rehetrarehetra izany. Indrisy ry olombelona, raha mba nainienao izao teny izao ianareo. Saingy tsy rarahinareo mihitsy ilay teny, ary ambanianareo izany Elia zany. Tsy vakianareo aloha mihitsy izany ambazadiovanao samy nitondra nareo any amin'ny marina zany. Fa fanaratsiana foana tao anatin'ny lohanareo noho ny amin'ny fielonanareo. Tena eny mba mieritrereta ihany raha mbola misy saina mbola afaka mieritreritra. Zay, fa fitiavana zao menanao zao, fa tsy famonoana akory, fa fitiavana ny te hamonjy ianao. Fa rehefa tsy mety manao dia izay zany, dia tatazo ny fiafaran'ny ainao endraso tsara. Dia ho tadidinao daholo izao sary rehetra nantenena izao, ho averina aminao daholo ny sary rehetra mialohan'ny ialanao aina, dia atao miverina aminao daholo ny teny rehetrarehetra heninao, dia tapitra izay, tapitra ny ainao dia miditra fitsarana ianao, dia izay ihany no averina atao sary aminao izay. Zany efa mandoranao zavatra mihinanao ny fitsarana e. Ny mpitondra fivavahana aminao tsy mahay an'izany. Izy amin'ity tany ity tsy mahay an'izany, fa Elia mahalala an'izany satria lehibe ny mpitsarana eo Elia e. Lehibe ny mpitsara ny fanahinao. Tsy mitsara ny nofonao zay, fa ataonao iny ny nofonao zay nke tsy tonga ho an'ny nofonao re. Fa mitsara ny fanahinao. Dana tonga namiteny an'ilay olona manao ratsy any Elia hoe raha mba fantatrao io olona alohanao io, tsy sananao an'izany. Ianao raha mety nikoaka teo aloha mihitsy mba havonjeo re za. Raha mba fantatrao zany atao Elia zany. Tsy hainao re izy. Dia vavatry vava moa ny ataony sasany fihetsika tena fanambaniana tahaka ireny dia me fotsiny hoe dia ho tadidinao nge ty fihetsika anao ty rehefa miala amin'ity planeta Terre anao ty.
dia ozany hoe ianao rety ambony tany ko aiza ny anaoko aminao ay na someko anao le teny sosialiana niasa ataoko ty ary matoa edy any afaka olona tsy nanao teny intsony dia tsy olombelona tahaka anareo izy hoa avy any amin'ny lanitra ny lanitra avy any misy any Ahosoa no efa ketsiky teny ty parenthèse kelinay ianao e ao amin'ny Jaona toko 7 Jaona toko 7 aiza misy any teny Jaona 3:13 Jaona 3:13 toko 7:17 ary tsy nisy niakatra ho any an-danitra any amin'ny lanitra zany afa-tsy ilay nidina avy tany an-danitra dia ny zanak'olona sy any an-danitra fanina mihitsy anao nianao zany teny zany inona ty teny ty eto ary mama tena inona izay izy aveko tsara le teny tsy nisy niakatra ho any an-danitra ary amin'ny lanitra zany afa-tsy ilay nidina avy tany amin'ny lanitra ny lanitra dia ny zanak'olona sy any an-danitra dikan'izany teny zany dia io Ahosoa ety an-tany io any an-danitra izy amin'io fotoana io misy double personnalité dikan'izany ilo amin'ny lanitra ny lanitra Ahosoa sy Elia manana an'izany dia dada iavako moa dia tena tompony izany mihitsy izy ny azy moa ny voninany mihitsy ny ataony mandehandeha dia afaka miteny sy miresaka amin'izay tiany ifampiresahana fa izy indray rehefa tena any amin'ny lanitra lanitra fisy tsy miala an'izany zay dada iava zay dada iava ray tsy mety eny misy anazy fa ny azy niraka ny fotsiny alefany nanay izy iny enjely nanay izy iny ny voninany mihitsy fa miteny zay na hoe double personnalité dia Ahosoa koatra an'izay Ahosoa indray ny vatany mihitsy ny ety fa ny momba azy koa mbola any dia hoe mijanona ny foana ny anankiray zany misy anakika mijanona momba anazy any azaveko anareo aleo mantsandezaveko anareo mihitsy le izy dia azonareo tsara amin'izay misy ny anankiray amin'ny Ahosoa tsy azo entina makety aminareo ety dia azonareo izy fa raha tena momba zany Ahosoa zany ny tena midina makety dia mikarapoka ty taninareo ty tsandezay no lazaiko anareo tany dia midofotra ty taninareo toy izy ny fitenenana zany natonga hoe i Paoly apôstôly iny efa namboarina be mihitsy ny fifandraisan'ny Ahosoa amin'iny fa afaka mifandray amin'iny ohatran'iny nataon'iny Ahosoa nefa ny nahaizana tsatra nikarapoka daholo izay olona teo ary jamba mihitsy ary moa ny afaran'ny Paoly dia tena resaka tamin'ny vantana fa mafy be ny force de présence ny Ahosoa iny tsy misy Ahosoa avy any amin'ny lanitra zany ka hiresaka amin'ny olona ety an-tany ko velona iny olona iny fa protection be teny efa goavana be nomena ary be dia be ny zany efa esorina any amin'ny vatany Ahosoa ho afaka mifandray ohatran'ireny izy satria zany Ahosoa zany Ahosoa égale force destructrice lumière destructrice feu destructeur afo mandrava sy mandoro fahazavana manapotika sy mandrava ny zavatra hita izay akaiky iny dia izay sary zay raha hoentina zay tena ray manontolo amin'ny Ahosoa zay hoentina midina ety an-tanareo ty tany dia mirefitra ny taninareo raha mizobo zavatra efa misy sao zany zay tany rehetrarehetra raiza moa zany mandrava tsy andeha rava fa na tsy andravana izy fa zay misy anazy etretra mirefitra daholo zay misy anazy eto zay lalovana zany dia mirefitra daholo iny dia izay no mahatonga ny hoe voaterina janona iny zavatra iny any amin'ny lanitra ny ambony any fa ny tena ny reriny ny midina makety izany hoe ny heriny sy ny fahefany sy ny momba azy anankiray dia mijanona any aminazy any ambony any foana fa ny vatany ihany no mandeha ty dia izay ilaina ihany ny force ilaina mandeha amin'ity tany ty ihany no entina mandeha amin'ity tany ty izay ny dikan'io teny io raha tsy hainareo dia efa nazava zay fa raha hoe niara-midina tamin'ny Ahosoa daholo ny tena momba azy rehetrarehetra
aiko misy olona hiara-monina aminazy tsy possible zany na hoe zaka tsy possible izy ny olona hitan'Andriamanitra ko velona tsy existe zany zay azonareo tsara angavana izy la même chose que Elia koa raha netiny Elia ty dodolony zany momba ny Elia de mitovy tsisy valaka tamin'ny zahatra niseho koa fa ny sorona koa zany rehetra zany fa zay ilainy Elia mandeha amin'ity planeta Terre-nareo ty hany mena azy sy ampitondena azy ary omena araka an'izay itiavany dada Iava soasoana azy koa nefany zay tia nomenana azy fa ny tena ny akapobe rehetrarehetra de napetraka ny anatin'ny atao hoe toeram-pitsarana ary anatin'ny VSCC zay ny tenako anareo hoe miandry anareo azy ny Elia zany ary raha zay maty rehetra moko tsisy nahita afaka miteny ety aminareo ety zany mahatonga namely hoe nisy olona maty de nahita ny helo tena olona mitapitapy mihitsy zany zany ve ny rinoko hita zany helo zany dafatozany izy ary ianao raha lasa ny anelo zany tsy mivoaka velona ntsony ianao tena marina fa sarotra anie zany toerana zany fa Elia indray tena mahay manavitra fanahy Elia tena fahefany Elia zany mahay manavitra fanahy Elia ary tena mahay mamonjy fanahy Elia ary afaka mampiditra olany amin'ny lantilanty Elia arak'izay tiany Yahosoa naovana anazy fa Yahosoa manao an'iny araka mibaiko ny Yahosoa dia mandeha ho azy amin'ny Elia izy ary raha misy tena zahatra mba ireny Elia koa ekeny Yahosoa zany ny apôstôly moa mananana fahefany hoe zay ampidirina aty dia tafiditra fa zay tsy ampidirina aty dia tsy tafiditra maika be fa zany Elia zany zany na teo hoe fitiavany Yahosoa daholo zany fa zany Elia zany dia mitovy amin'io Yahosoa io zay nataovana azy hoe zandriny Yahosoa tena zandriny mihitsy namany miaraka aminy tena tsy misaraka aminy dia izay zavatra zay le teneniko anareo hoe mahita ny Elia nareo raha vao maty nareo dia mahita ny Elia nareo tena mahita io olona hitanareo io jereo tsara io copie-coller io hitanareo eo amin'ny sary amin'ny écran io tena tsisy valaka io esorokotra ny solomaso dia io hitanareo fa tsy misolomaso aloha ny any fa ihany misolomaso ety fa ny any tsy misolomaso fa na mijerena zany raha tsy zakanao ka rapirapiko nao any raha vao zany mijerena any amin'ny anaty VSCC teneniko anao reny ami'redirety rangaty dia ho hitatsika ho raha reny maty reny ho na indresaka taminareo dia nitantara io tena maro io teny olona io fa tena misy fitsarana any ahoana ho any hidiranareo any amin'ny lantilanitra raha tsy mandalo fitsarana nareo e marina be nge io lantilanitra io ny tompony izy io nge dada Iavay tsy mahazo miditra mihitsy ane zay tsy masiny matoanao zany ampidirina any vita triazy ianao ny dikan'izany tsy maintsy mandalo fitsarana no dikan'izany nga tsy nivakinareo le boky ny Apocalypse 21-27 ange vaikatsika izy Apocalypse 21-27 ary tsy mba hiditra mihitsy zay tsy masina na zay manao vetavetra na zay mandainga fa zay voasoratra anatin'ny boky ny fiainana zanak'ondry ihany misy zany zay voasoratra anatin'ny boky ny fiainana zanak'ondry mazava azy fa tsy mety mitriena anao zany dia zay voasoratra ao mahazo makany ary ny fanoratana anazy arika hatramin'ny fitsarana any mamoaka dite mahazo midy ty prezentena any amin'ny Yahosoa amin'izay dia miditra ianao any zanak'ondry ny fampidirana io fa tsy aniza mihitsy io tsy mba miditra mihitsy zay tsy masina dikan'izany misy fitsarana dikan'izany hitirena masina sy ny tsy masina lozika anie zany tsy nareo olombelona ty ny mametra ny masina sy ny tsy masina fa any amin'ny Yahosoa le izy sasaingy fotsiny hoe fantatra ny tenin'ny Yahosoa ary ny tenin'ny Yahosoa manamasina ny olona dia izay olona miaraka amin'ny Yahosoa kotsiny ary mitandrina ny tenin'ny Yahosoa dia masina izy ny amin'ny tenin'ny Yahosoa dia ao anatin'izany ny batisa ny fankatoavana ny teniny tsy mety manao ratsy intsony miaro ny tenina tsy hanao ratsy intsony lasa masina izy ny dikan'izay hita atao amin'ny Yahosoa atao amin'ny fanjakana masina zany
fa tsy le olo mamaromaritra hoe olo-masina hoany ianao nefa ianao raha mpitandrina didifolo, ianao raha mbola veta saina, ianao raha mbola manolana zazakely de venkana zany lehilahy manambady lehilahy zavatoza aza maniditra amin'izany. Fa ato amin'ny Yehosoa kosany tena tsy manoty intsony eo amin'ny Yehosoa. Zay le de tena marina, tena sans discussion mihitsy za fa iena anaty toengetsany. Ireo tena trany de miditra amin'ny lanitra fa tsy maintsy mandalo fitsarana daholo na iza. Ireo zao mantany arenao hoe mandalo fitsarana. Iza ny tsarako, zara lehibe ny fitsaranako, iza ny tsara. Ary raha misy izay mitsara anahy dia Yehosoa sy ny dadako Yahva ihany. Zara ty manao ny asan'izy mianako. Zara ty efa mangataka mafy amin'izy mianako hoe mba hampio hainga na vitan'ny ty asa ty. Ko na dia ny fandrenesany an'izany tsy afinaritra be na. Tsy misy zatra ataoko afa-tsy miasa ho anazy mianaka foana mitady hevitra hoe handresena lahatra ny olona mba hiverenareo any amin'ny dada Maria Yahva. Fa hanapotika ny eo azy zareo e. Any tena mitenareo hanapotika ny eo azy zareo. Zay nge nandehananay ety, zay nefa mitsotra amin'ny mariny. Tonga ety Elia andrava, hanapotika ny mpanota divolo Satana sy ny tarika miaraka aminy. Zay no mahatonga ny Elia mandeha mitety an'izao tontolo izao hoe mitady hoe ahoana ny fomba amonjeko anareo. Any amin'ny fampianarana amin'izay mandeha fampianarana hoe izao zany anaovako ny azy, zay ny anaovako ny zay anisany mahatonga na mandehandeha io. Dia manaroatra misintona olona moa zany tena izy ihany koa e. Zay ny tena planako amin'izio zany hoe mijery an'le zava-misy eo amin'ilay tanàna, eo amin'ilay firenena, dia mandefa fampianarana, dia mandeha mitety ny tany, dia mandeha fampianarana. Zay mihaino fampianarana voavonjy any amin'ny internet, tsy mihaino fampianarana makany amin'ny elo. Zay mihitsy ny izay. Zay mihitsy ny izay. Tarany Tsiriavo mandinika ny dikan'izay. Ao ary tojantsika amin'izay le teny zany somary lavalava teny fa sany mihaino tsika. Dao tsika amin'izay hiditra tsika hoe fa mazava sany izy hoe fahinareo tsara momba ny Elia. Hoe vaizy Elia avy any amin'any teny lanitra. Zay no mahatonga ny olona izay miaraka aminy tsy mahay manota intsony ary tsy manao raha teny intsony satria izy avy any. Lozika be zany. Dao ary tojantsika amin'izay ary ny teny. Rehefa novonoany dada Yahva ny didifolo sy lalàna Mose, ina no nitranga. Tany alan'iny, tamin'ilay fisorohana teo, rava zany ilay fisorohana. Rehefa rava zany ny fisorohana satria tena tsy azoko teny io. Dia iny fisorohana iny mihitsiny no fanaporofona fa ny elan'ny dada Yahva ny didifolo sy lalàna Mose. Satria izy mihitsy namoaka teny fa tsy azo mampiny eo, tsy azo nesoana. Matoa ny ravany ilay fototra. Ilay fisorohana mihitsy ny fototra ny vakitsika teo. Ravorava ny fototra dia tahaka ny trano rava io. Rehefa rava ny trano, ny fototra ny trano, rava ho azy ny trano. Fa tsy haiko hoe mbola miankina ihany ny tafi-trano. Ny fototra azy efa mipotika koina intsony nipetrahan'ny tranonao. Fa ny tsy mandinika rehetra no mbola miteny mbola mipetraka ihany ny tranonay. Mbola tsy mandinika izany. Raha vao avy ny horohon-tany na avy ny olona dia efa milotsaka ho azy olo. Tsisy fototra tsonika. Dia ohatr'izany io, rehefa rava ny fototra, rava daholo ny zavatra eo amboniny. Dada Yahva zany no nandrava ny didifolo sy lalàna Mose. Izy ny voalohany indrindra. Zay izy. Dia zay no nahatonga anazy nipoteny hatrany amin'ny tempolon'i Jerosalema, amin'izay tsisy manao fanatitra tsony. Dia nanomboka teo nataony tsy esy nahafantatra azy tsony ny zanak'Israely. Ino le boky Amosa iny? Hoe aza manohy ny anarany tsony re a. Tsy misy miantso ny anaranao tsony izy ny tenin'ny mpaminany. Tsisy miantso ny anaranao tsony. Tsisy mahafantatra anao tsony. Tsy nisy niantso ny anaran'ny dada Yahva tsony ny zanak'Israely. Ary tsy nay niantso ny anarany tsony ny zanak'Israely. Zany daholo ilay vokatry ny atezeran'ny dada Yahva zany. Rehefa tezitra dia nataony tsy esy nahafantatra azy tsony rehetrarehetra. Tsisy miantso ny anaranao tsony. Tena nilaozan'ny dada Yahva mihitsy zanak'Israely. Zay. Zay zany ny sary momba ny amin'ny zanak'Israely. Dia niditra amin'izay moa zany ny fanapotena azy, niditra amin'izay Nebokadnezara sy ny maro samihafa. Dia zareo andevy io. Tamin'ny taona 1822 vao naveriny dada Yahva amin'izay satria mifarana ny tantara. Zay ny sary aloha zany zay amin'ny ankapobeny henonareo tsara. Io zany dia sary mazava fa tena ny nandrava ny didifolo dia dada Yahva ny voalohany.
ny lany io dikan'izay. Ary rehefa niravany ny didy folo a, dia namoaka didy vaovao izy tany amin'ny Ahosoa. Satria ho avy Ahosoa ny ravany io indray. Dia namoaka didy hafa indray izy tany amin'ny Ahosoa. Izy indray namorona didy ho amin'ny famonjena ny olona amin'ny alalan'ny Ahosoa. Fa rehefa tena tsy mety intsony satria fa potehiny le fisororana, no potehiny tempoly a, tsisy ivavahana toy ny zanak'Israely. Sao indray izy menakavy miverina mbola didy folo ihany. Le zatra efa natezitra ny dada Iava ihany mbola hiverenany. Dia izao le hafa firenena rehetra mitandrina didy folo daholo mahakasika ny dada Iava mihitsy. Izany m'Andriamanitra tsy izy mihitsy ny Andriamanitra tompony rehetrarehetra. Ary izay mitandrina didy folo rehetrarehetra, aza milaza mihitsy hoe miaraka amin'ny Andriamanitra ny Abrahama io, lainga ny demony nivoaka amin'ny vavanao. Tsisy an'izany. Andriamanitra ny Grika foana miaraka amin'io fa mody ianao ny tena hovanarany io. Satria ilay Andriamanitra ny Grika Jehovah Jesosy angeny nampianatra an'io didy folo io e. Fa tsy izany Ahosoa izany na izany Iava izany. Fa rehefa misy mangalatahaka mihitsy hoe Yael Iava ny anaran'ny Andriamanitra. Tena gaga mihitsy. Anarana tsisy fantatrinareo dia izao ny devolo manaparitaka anazy. Me fotsiny ely aho. Fa izao, ary ahoana ilay didy folo nitandremanao? Ahoana dia braikitra. Tsy afaka eo ianao. Iny ny porofo mitohaka amin'ny tendanao fa olona mpangalatra azy jiolahy ianao ny tena izy. Tsy mahafantatra amin'ny marina akory. Ka tsy ho afaka amin'ny fahotana mandrakizay. Dao ary toisantsika amin'izay ary ny teny araka ny indray moa izany ny anoizantsika anazy eto le tenin'ny Ahosoa ao amin'ny Jaona. Teny dada Iava araka ny Jaona 12 49-50. Jaona 12 49-50. Satria izaho tsy niteny ho ahy, fa ny ray izay naniraka izy no nandidy ahy izay ho lazaiko sy izay ho toriako. Eto izany dia misy didiny menan'ny Ahosoa zany ity no entinao midina eny ambonin'ny tany dia ampahafantarin'ny olombelona ho amin'ny fanavotana anazy. Dia vainy iray zany ity zatra ho tenen'ny Ahosoa amin'ny olombelona ity, raha tsy hainao didy hafa mihitsy fa tsy didy folo intsony. Rivo efa ny ravana azafady. Rivo efa ny ravana hitantsika teo ny ravana dada Iava dia mbola iny indray ve no entina avy any. Dia rehefa tonga ana miteny hoe nareo miteny mahasika fiteny fa tena tsy mety kosa angely izy. Dia izay mitondra teny hoe mba misy saina kosa e. Fa ny ray izay naniraka aho izy no nandidy aho izay ho lazaiko sy izay ho toriako. Any misy didy izany nomenan'ny Ahosoa, nasain'ny dada Iava ho lazainy ary ho toriany ety ambonin'ny tany. Mazava fa tsy didy folo ilay izy ny dikan'izay fa hafa mihitsy. Satria ilay didy folo efa nipotehiny dada Iava tany ny fisororana, ao ohatry moa ny batana zavatra ohatran'izay. Fa jereo ingeny ilay tsy matahotra an'Andriamanitra rehetra nalainy ilay fisororana dia nesorony dia napetrany eo amin'ny plasin'ilay fisororana hono ilay zanak'Andriamanitra. Jereo ny mahadevoly be an'ilay saina. Saina avy any amin'ny devoly iny zany e. Fantika an-dalàna ary izany no mampanota an'ireo mpitandrina didy folo ireo. Mpanota tsy mendrika ka io izy mitandrina didy folo io mihitsy no mahatonga anazy. Ankoatran'ilay Andriamanitra diso, ary izany no porofo fa diso mihitsy ilay Jesosy Jesoa sy Jehova, Jésus Jesus sy ny maro samihafa, satria mampandika lalàna mihitsy ilay izy. Ireo ingeny mampitandrina didy folo io e. Dia amin'izay ilay mpangalatahaka rehetra mbola mitandrina didy folo ihany fa mody ny vavany fotsiny miantso Ahosoa. Tena mampiomehy mihitsy. Tena hoe mpangalatra tsy nenangalatra ho. Rehefa tena tonga ny tompony dia mianana amin'izay ny mpangalatra rehetrarehetra. Koa izay lazaiko ary andasiko hoe andiny fahadimampolo, ary fantatro fa fiainana mandrakizay ny didiny. Izany hoe ity didiny menray ity zany fiainana mandrakizay. Izany hoe i Ahosoa ity zany ilay zanak'Andriamanitra tena marina dia mitondra didy indray izy zany. Didy omenan'ny olona, hotoriana amin'ny olona, zavatra mbola hotoriana, zavatra mbola holazaina fa tsy rehefa nananan'ny Israelianina teo hatramin'izay. Ka raha zavatra efa nananana ve mbola hotoriana e. Raha zavatra efa nisy ve dia mbola holazaina e, ka tsy manana ihany kosa ve zany. Fa raha zavatra mbola hotoriana ary mbola holazaina
dia zavatra hafa mihitsy ny izy ilay olona mba misokatra ho any saina fa efa andro farany ity ho farana tantaranareo dia mbola tsy tonga saina ihany venao izay mandehanao tokantrano io. Hoe ny zahatra hoentiny Iehosoa amin'ity didy ity e dia zahatra mbola vao ho lazaina, zany hoe tsy mitovy amin'ny didy folo ny dikany izay, ho toriana zavatra hafa mihitsy ny dikan'izany. Ary hoy ny teniny, ary fantatro fa fiainana mandrakizay ny didiny. Tena ity didy ity a, izay hoentiny Iehosoa ity, tena fiainana mandrakizay izy ity. Ka ilay didiny Iehosoa moa dia tsy mahay manota sy manao ratsy intsony ary parfait, perfect. Zay. Ary izay lazaiko dia lazaiko araka izay lazain'ilay tampo. Zany hoe nisy discussion zany, nisy didy zany avy any amin'ny dadany a, nozarainy tamin'izany any a, dia ity hoentinao any a, hamonjenao ny olona. Zay io resaka io. Inona zao no dirany didy folo amin'izany? Raha zavatra didy folo hoe dia mbola ampahafantarina an'io zanany io. Izy mianaka zavatra efa mahafantatra ny zavatra ny fanaovana tamin'ny zanak'Israely. Mbola ampianarina ny zanany ve ilay zalesa? Mba mieritrerety e. Zavatra hafa mihitsy ity satria hoe izay mbola ho lazaiko ary izay mbola ho toriako, zavatra mbola tsisy mahay ity zavatra ity. Tsy fantatry ny Israely ihany. Ary noho ny amin'ny tsy fahalalany anazy mihitsy namono ny Iehosoa teo amin'ny fijaliana, satria ny fanohitra tamin'ny zavatra nananany zareo ilay nitenen'i Iehosoa no vonoiny amin'izay. Lozika be ngely izy. Izany no proof fa zavatra hafa mihitsy ilay nolazain'i Iehosoa ary zavatra hafa mihitsy ilay nitoriany. Tsy nisy idirana didy folo izany resaka izany. Ka rehefa tsy nitovy tamin'ilay didy folo, vonono zareo Israely ihany. Nefa dia tena dada iavana mihitsy ny namono ilay didy folo talohan'ny fotoana. Fa rehefa tsy natakatra ny saina satria fanolozan'Andriamanitra, namono ny zanany ny hafaran'ilay Israely ihany. Mandrak'androany ange izany tsy mahafantatra an'izany ireo Israelianina e. Tsy hainy anie io zavatra ampianariko io. Tsy fantany io nandray. Izany rehefa niady tamin'ny dada Iava, fanina mihitsy ianao fa tsy zavatra fantatra anao teo. Mitatsika ange ny anjoan'ny Israely afaka fotoana fohy fotsiny tenako anareo. Hitanareo ny anjoan'ny Israely io. Fa ibabababa io kelikely io. Mitra-pihavanana amin'ny Rosia io kelikely io. Kely hoe hanao fifanarahana amin'ny fahafatesana. Hanao an'izany io Israeliana io. Ary hitanareo tsara Rosia fa miaraka amin'ny Iraniana io ne. Ndao fa kitsika ny ten'Andriamanitra mikasika ny amin'izay hoany izay tsy mino dia mba minoa rehefa miseho ity zavatra ity nefany tsy ho tara loatra. Isaiah toko 20. Isaiah 28:15 angambany izay. Isaiah 28:15. 28:14 aloha e. 14 dia ny 15. Isaiah 28:14-15. Koa mihaino ny tenin'ny Yahova ianareo ry mpaniratsira, izay manapaka an'ity firenena eto Jerosalema ity. Satria ianareo manao hoe efa nanao fanekena tamin'ny fahafatesana izahay, ary efa nanao fifanarana tamin'ny fiainatsity izahay. Ka na dia ho avy aza ny loza manavitra dia tsy hatra aminay izany. Fa ny lainga no nataony ho fiarovana ary ny fitaka no fiherera. Izay ny anjoan'ny Israely ihany ho an'ny mpitondra firenena Israely. Loza. Hanao fifanarahana amin'ny fahafatesana zareo. Hanao fifanekena amin'ny fiainatsita zareo. Zava-doza. Hanao fifanarahana amin'ny Rosia rehefa kelikely eo. Ilay fahafatesana. Ao mantsy ny fahafatesana. Ao ny tompon'ny fahafatesana. Ao ny lehiben'ny fahafatesana. Ao Rosia. Goka mpanjaka ny Rosia. Ho avy ho Israel zany sary zany. Tadidio rehefa miazakazaka Israely iny mitomany an'ny Rosia hoe hifanaraka amin'ny Rosia sy mahasamihafa. Dia tady fanao an'izay izy teo aloha. Ho mafisiny amin'izay io rehefa kelikely eo. Mebe fotsiny rehefa anatina ny Rosia izy ilay taminy hoe mba hiavana amin'ny Rosia hono izy ilay tamin'indray mandeha. Mebe. No, tisantsika amin'izay ilay teny. Inona ary nataony Iehosoa? Nataony Iehosoa nravany didy folo sy lanina Mose. Ny confirme izy ny fametrahana an'ity didy hoentiny ity dia ny potehiny teo amin'ny fijaliana ny didy folo sy lanina Mose. Lovaka itsika Efesianina 2:15. Tany dia lasitsika miazakazaka iny amin'izay mba tsy taraiky intsony. Efesianina 2:15. Fakitsika amin'ny anaran'i Iehosoa voninahitra ny
Tatamala Iava. Efesianina 2, 14 sy ny 15. Fa izy no fihavanantsika izay nahiraintsika roa tota ka nandravany hevitry ny fisarahana. Fa tao amin'ny nofony nandravan'ny fandrafiana dia ny lalàna nisy didina tao tandremana mba hanakambany antsika roa tota ao amin'ny tenany olombavao iray ka novan'ny fihavanana. Tao amin'ny nofony nandravan'ny fandrafiana. Safatindrindra. Fa inona io zany? Tao amin'ny nofony nandravan'ny fandrafiana dia ny lalàna nisy didina tao tandremana. Inona izany lalàna zany? Dia ny didy folo sy lalàna Mose. No liavaka antsika amin'ny teny frantsay izy io Efesianina 2:15. Dia mba homaniketaka izy raha misy anareo ilay Torah fa avoakantsika hoe ilay Torah raha mamaky Torah nareo dia mba avoakantsika kely ilay Torah. Efesianina 2:15 raha misy raha hitanareo fa rehefa tsy hitanareo dia leo amin'izao fa ataontsika teny frantsay fotsiny fa izany hamaky anazy ety. Fa raha hitanareo vao may tsara ilay boky Sefer Torah. Efesianina 2:15. Efesianina 2:15. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Rehefa noravany teny mihitsy ny tao amin'ny nofony zany. La loi des ordonnances dans ses prescriptions. Ny lalàna ny didy rehetrarehetra miaraka amin'ny fitsipika rehetrarehetra. Mazava be zany teny frantsay fa tena rava ny didy folo sy lalàna Mose. Baiboly katolika romana io vakiokio amin'ny teny frantsay. Rava ny didy folo, rava ny lalàna Mose. Dia andao indray tsika hamaky amin'ny baiboly tsy misy eny aminareo any fa mety aty amina teny manina amronao rehefa tsika manaraka Efesianina 2:15 amin'ny baiboly Jiosy indray ty Sefer Torah Jiosy amin'ny testamenta vaovao. Torah ozy izy dia Nebim ozy dia ny Ketubim. Izay no jevantsika ato zany eo amin'ny bokin'ny testamenta vaovao vakitsika Efesianina 2:15. Efesiens 2:15 amin'ny Sefer Torah. Sefer Efesim zany izy na Efesianina ozy izy zareo. Efesianina na Sefer Efesim ozy izy ny Jiosy 2:15. Efesianina 2:15 dia ho any reto milaza fa may teny Jiosy reto zany dia mena anazy ty teny ty dia mba vakeo kely ny anareo any sao dia tsy mitovy amin'ny anahy. Fa ny anahy aloha dia izao ny voalaza ny ato. Vakiko amin'ilay teny Jiosy. Mobatilo haya babi psaro et torat hamisot vnatrikot amin'izay. Ilay voalaza any zany dia hoe et torat. Tena Torah mihitsy ilay voalaza amin'ny Efesianina 2:15 fa tena rava ny Torah amin'ny baiboly Sefer Efesim. Baiboly Hebreo zany. Zay. Dia vakiko amin'ny teny Anglisy indray io. By abolishing in his flesh the hostility which is the law of commandments contained in ordinances. Izao ny dikan'izany. By abolishing in his flesh. Tamin'ny alalan'ny fandravana zany tao amin'ny nofony. The hostility, ilay fifandrafiana. Which is the law of commandment. Izay tsinona fa lalàna tao anatin'ny didy rehetrarehetra sy ny fitsipika rehetrarehetra. Zany hoe tena le Torah ozy ny teny Jiosy Sefer Efesim ary lalàna sy ny didy rehetra ozy ny teny Anglisy ohatr'izay koa ny teny frantsay. Izany hoe raha izao tenin'Andriamanitra miboaka izao atao amin'ny teny Anglisy ny anareo na teny frantsay raha ohatra ka mety raha ohatra tsy misy moa dia eo amin'izao ataovy teny gasy koa tsy manino.
raha izao teny mandeha zao zany atao fiteny gasy fa tsy manina mba ho hitan'ny olona le toko sy andininy zany fiasana de 15 izao tena ny Torah mihitsy no maty teo amin'ny hazo fijaliana zany hoe rehefa avy ny vonoany dada Iavaly izy dia ny vonoany zanany amin'izay teo amin'ny hazo fijaliana rehefa ny ravany dada Iava dia ny zanany mihitsy no nasaina matsika anazy eo amin'ny hazo fijaliana mba ho rava tanteraka izy ary rehefa rava teo amin'ny hazo fijaliana ny didy fosilana Mose dia mipetraka automatika amin'izay ilay ina moa ny filazany lalam-pandrenana ina moa filazany lalam-pandrenana amin'ny teny frantsay constitution première constitution zany ny didy fosilana Mose dia ny vonoany dada Iavalo ny voalohany tamin'ny lalàn'ny fisorohana rava zany ny didy folo ny dikanitsy lalàna Mose dia mba tonga niny officiel mihitsy rava dia ny vonoany Yehoshua teo amin'ny hazo fijaliana rehefa ny vonoany Yehoshua teo amin'ny hazo fijaliana officiel na rava azy zany teo amin'ny hazo fijaliana rehefa officiel na rava azy teo amin'ny hazo fijaliana dia mipetraka amin'izay ny deuxième constitution la nouvelle alliance Yehoshua miaraka amin'ny fanekena vaovao lalàna ny Yehoshua amin'izay izay mahatonga ny olona tsy mahay manao ratsy intsony tsy manao teny intsony lasa perfect ozy ny anglisy na parfait ozy ny vazaha miaraka amin'ny Yehoshua zany sy Elia izay efa nirahany isolo tena azy ety amin'ny planeta terre nareo izay entsokonareo hoe andao amin'izay araka amin'ny Elia hoentiko any amin'ny Yehoshua nareo manaova batisa ato amin'ny Yehoshua andao nareo mandositra ny atezerana izy efa tonga efa mamela ny taninareo io atezerana io fa Elia le mbola mitady an'le olona tsy mbola mijery ny zava-misy amin'ity taninareo ty hoe ahoana ny teny omenany ry ahoana ny teny omenany ry dia zany mbola mahatonga ny Elia mandeha io mijery an'le hoe ahoana ny teny omenany rehetra olo rehetra ahoana ny teny amonjenany ry satria raha ho teteziko tsy ho vitako fa tsy maintsy teniny alefa mandeha any amin'ireo dia izay zao atsan'ny Elia zao mijery ny tanàna mijery ny toerana dia mandeha ny amin'ny toeran-kafa indray zany dia mijery ny tanàna mijery ny toerana mijery ny fatao ahoana ny amonjenana azy iny ny Andriamanitra ivavahany satria raha ho ravana ny Andriamanitra eo amin'izao tontolo izao dia tsy maintsy fantarin'ny Elia hoe izy adaoly ary alohany eo manda lasa miteniteny foana i Elia teny izy ka tsy mety zany fantariny daholo ny Andriamanitra tsy izy etra rehetra miara-ravana amin'izay aorianan'izay miaraka amin'ny fanavotana olona miala tao anjarantsika mieritreritra ireo olona anjarantsika mieritreritra sy mandinika tsara mazava-be sy mahitsy ao fa tena rava ny didy folo izay le lohateny hoe tsy azo atao intsony no mitandrina didy folo fa tany dia mpanotra anao raha mitandrina an'io satria hoy amin'izay ny apôstôly Paoly za aloha dia mba mitenareo aza mba manendrikendrika ny Paoly ny tena marina i Paoly ve izay olombelona kely io dia afaka hanova ny teniny dada Iava aminareo e Paoly zany ange tena ambany be ny olombelona eo a Paoly Elia zany zavatra any amin'ny lanitra zany Paoly zany raha mahita ny Elia zany dia mekoka ny tsy azony atao fa tena fantany zany Elia zany fantany zany hoe zandry ny Yehoshua iny lazaiko anareo zany aiza ny ahafahan'ny Paoly manohitra ny dada Iava aminareo hoe dada Iava ve nandravan'le fisoroana dia i Paoly ve ny andianovany zany hoe ao fa naveriny teo izy Paoly fa adala ve nareo e Yehoshua zao ve no teny mihitsy hoe tsisy foana kory io lalàna Mose na teny tsotra ray aza ho an'izay mitandrina anazy zany dia azaky tena io izay ny tiana tenenina aza kitikiteny io ale zatra tsy azo kitikiteny dia hoe Israeliana ihany no mahazo mitandrina an'io izay ny voalaza ao nefa ianao malagasy frantsay anglisy no komoriana tsy haiko intsony izay mety mitandrina an'io any iza nampitandrina nareo an'io izy afrikanina zany iza nampitandrina an'io iza miteny tanareo tandremo io anao amin'izany tsy mampety an'le izy tsy mety mihitsy an'ile izy da anao mieritreritra n'izany teniko izany izy Paoly nampitandrina an'le didy folo nefa izy mihitsy ny ara-mafantatra raha fa tsy natao ho an'ny hafa firenena io fa ho an'ny Israeliana reny ihany atao inona any amin'ny hafa firenena io zany andika ny didin'Andriamanitra zany izy aminao ary jereo tsara i Paoly mihitsy ny ara-mafantatra fa rava ny didy folo izy nge no teny rava ny didy folo e tenin'ny Paoly ange amin'ny Efesianina 2:15 io tenin'ny Paoly
Ka i Paoly indray ve zany dia amerina le didy folo tandremanao. Nefa izy mahafantatra fa niravany dada Iava mihitsy io. Ary izy mihitsy ny ara nampitondray ny Yehosoa teny hoe lazao fa tena ravo ito amin'ny azo fijaliana. Teny Yehosoa io navoaka io, baiko ny Yehosoa tao amin'ny vavany io. Dia izy io nalaza ny fanambarana io. Ary mbola namafisiny ihany io amin'ny boky ny Hébreux 7:18-19 no afaka antsika ny Hébreux 7:18-19. Hébreux 7 18 sy 19. Fa misy fahafoanana ny didy mialoha noho ny alemeny sy ny tsy mpanasoavany. Fa ny lalàna dia tsy natanteraka na inona na inona. Fa misy kosa fampidirana ny fanantenana tsara kokoa izay natona antsika an'Andriamanitra. Misy fahafoanana ny didy mialoha. Foana ho ny didy tany aloha tany dikan'izany. Ka inona moa zany ny didy tany aloha raha Hébreux no resahana? Ny didy Hébreux tany aloha tany ake dia ny didy folo sy lalàna Mose. Ahoana ozy ny tenin'ny Hébreux? Foana ho ny didy folo sy lalàna Mose tany aloha tany. Zany dikan'io. Satria maninona? Sady malemy tsy mahasoa. Zany daholo inge ny tenin'ny Paoly. Aizy nareo ny tenin'ny Paoly indray nampitandrina didy folo. Ary nareo ve tena mba mandinika sa tsy mandinika? Dada Iava mihitsy ny ara-fenina ny ravana azy, mbola izy ve zany mbola ampitandrina an'io indray? Izy mihitsy nanapotika an'io, ary nopoteny hatrany amin'ny tempoly mba tsy hisanao an'izany resaka izany intsony. Eny nanapoteny tempoly io. Dia tsy taitra mihitsy indray ilay olona avy any dia mibata an'ilay didy folo fanampatesa sy ny poteny averiny ihany. Pakasika an'Andriamanitra ny reto olona reto e. Batainy zareo indray ilay didy folo dia aseny tandremana indray. Tena mpiara miasa amin'ny teny folo mihitsy. Io ve ny natesitra ny dada Iava dia mbola averinao ihany. Hoana mihitsy ny fisoroana, tsy navelanao fisoroana intsony ny olona. Ianao indray mbola andeha amerina an'iny ihany. Amerina akasika anazy ianao zany dikan'izany. Zay ilay hoe raha ny zavatra efa noravako natsangako indray dia efa diso aho. Oka afaka antsika teny izay hoe ny bokin'ny Galatiana. Ary izay ny amaranako anazy hoe tsy mety intsony mitandrina didy folo. Galatiana 2:18. Galatiana 2:18. Fa raha ny zavatra efa noravako no atsangako indray dia mampiseho ny tenako fa diso aho. Dada Iava efa nandrava an'ilay didy folo sy lalàna Mose, nandrava an'ilay fisoroana. Ka raha dada Iava zany mamerina an'io dia tsy mety. Satria izy ihany nefa nampiteny ny apôstôly hoe tsy mety mamerina an'io. Dia ny apôstôly indray fa ianareo na dia amerina ny didy folo indray ho arahana. Nefa hoe ny raha ny zavatra izy ary nampianatra hoe raha ny zavatra efa niravana no atsangana dia diso izay manao an'izay. Ary tsy nisy dada Iava namerina an'io zany. Yahosoa ny nandravana eto amin'ny azo fijaliana. Dada Iava nandrava azy voalohany dia nikonfirme ny Yahosoa. Aila moa zany ny apôstôly olona izay hoe ny apôstôly mihitsy ary namerina an'ity. Izay apôstôly namerina didy folo nitsipy any amin'ny elo daholo izy rehetrarehetra. Fa tsy ny apôstôlinay aty amin'ny Yahosoa aloha zany efa ny apôstôlinareo any zany. Samy manana ny apôstôliny amin'izay zany manomboka eo. Fa ny apôstôly tena izy dia izay miaraka amin'ny Eliasy Yahosoa sy dada Maria Iava dia tsisy mandika ny tenin'io dada Iava io hatramin'ny voaloka hatramin'ny farany. Manaraka ny fitsipika daholo. Fa rehefa dada Iava nandrava dia tsisy mikitika intsony hatramin'ny farany. Izay natonga hoe Yahosoa ange nampitondraina teny hafa mihitsy. Satria efa niravana indrindra teo e. Izy tompony ary ve tsy afantatra an'izany. Izay zany ny teny fa dia mirazo antsika samy taina soa. Matoa afa voarainareo daholo ny fampianarana. Ho tonga saina daholo amin'izay hiala tany amin'ny toeram-pahafatesana io fa tsy hipetraka intsony ampy izay. Be izay famonoan'olona nataon'ny mpitondra fivavahana izay. Mba tonga sainareo. Hoperena daholo amin'izay ny fahamarinana. Inona ny fahamarinana? Manaraha ny dada Maria Iava, manaraha ny Yahosoa, ary manaraha ny Eliasy raha ny dada Iava sy Yahosoa ankehitriny. Hoentiko any aminy ho anareo. Eo ny fampianarana ianareo. Izay ny fahamarinana, manaraha ny Elia. Raha Iava no Andriamanitra, manaraha ny Elia nareo dia manaraha anany dikan'izay. Fa reo Andriamanitra tsy izy ireo mbola izay nareo fa Andriamanitra dia mimana ny fandorana izay family anareo. Endry mahita ny lozaka mery entala mandrosika vo. Miraso antsika samy tainao soa ary vavaka. Tata Maria Iava ho nahataonao mandrakizay.
Fa io izao teny izao tena hitondra soa sy fahasoavana ao an-sehatra miaina. Io izao teny izao tena famonjena sy fanafotana ao an-sehatra mandriva. Vonjeo ny olona dadamala iavao. Vonjeo ny olona ary afao ny olona. Izao teny fiainana ny mena izao ne mba ho tafapetaka ao amin'ny fony sy ny sainy mba hibebaka izy ka ho sitrana. Mamalivavaka dadamala iavao. Ary ampio mandrakariva Eliazy ny rano. Avita soma tsara ny asako izay nampanaovinao anazy ho voninahitry masina mandrakariva. Vonjeo ny olona dadamala iavao. Vonjeo izay manirinao any aminao ho any amin'ny lanitra. Ary anaranao Jehovah izany vavaka rehetra izany. Halleluja. Amen. Dia miraha soa tsiketra samy teny soa ho amin'ny fiarahantsika ao amin'ny rapitondre dia Doma Daholo iasa.